aoka ivavaka isika rehetra tompoko. Ry Jesosy Kristy tomponay io midera mankalaza manome voninahitra sy misaotra anao zahay fa lehibe ny fitiavanao anay. Mbola foazonao ndray izay ka mahatratra ity maraina vaovao ity, mba ho karakarainao sy ho tompoinao amin'ny alalan'ny teninao. Zava-dehibe zany Tompo, raha ianao izay Andriamanitra marina no manaiky hanompo anay mpanota, dia fanetretena lehibe zany mba hahatonga anay mpanota very mandrakizay hitoetra ao kavananao ka hanana ny fahasambarana mandrakizay. Ta io amin'ny alalan'ny fananao masina ary ny fitorenan'ny tenin'ny fiainana hanangananao anay eto, mba hatafatsangana anay tokoa ka hiainanay amin'ny fiainam-baovao eo akaikinao mandrakariva amin'ny androm-pahavelomanay rehetra. Dia velao ny disonay rehetra, vitanay mialohany zao andrenesanay ny teninao zao, ary aza sarahana aminay ny fanahinao masina hiainanay isanandro sanandro amin'ny fitsaharana tolotra ao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Tompo sy mpamonjy anay no angatahanay zany. Amen. Ny teny voalohany dia fisaoran'Andriamanitra ny amin'ny nanomezana antsika mianakavy indray. Izao maraina vaovao zao andrenesantsika ny teniny, dia miarahabantsika koa amin'ny anaran'i Jesosy afaka miara-mivoreto hihaino ny tenin'Andriamanitra ary misaotra manokana ny mpandamina ny fandaharam-potoana izay nanome anjara toroteny amin'izao fotoan'izao. Dia hombatsika tsirairay avy ane Jesosy. Ny tenin'Andriamanitra izay voalahatra ho toriana amintsika ary araka ny hita amin'ny fandaharam-potoana dia ny filazantsara masina araka ny Lioka 4:40. Lioka 4:40 dia ho vakintsika hatreo amin'ny andininy voalohany ary atsahatra amin'ny andininy 2:20. Lioka 4:40 dia ho vakina hatreo amin'ny andininy voalohany ary atsahatra amin'ny andininy 2:20. Toy izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha niditra mba hihinana tao an-tranon'ny loholona anankiray amin'ny fariseo izy tamin'ny sabata, dia nizahataratra azy ireo. Ary indro nisy olona manirano anankiray teo anatrehany, ary Jesosy namaly ka nanao tamin'ny mpahay lalàna sy ny fariseo hoe, mety va ny mahasitrana amin'ny sabata sa tsia? Fa tsy niteny ireo. Ary izy nanendry ilay marary dia nahasitrana azy ka nandefa azy andeha. Ary izy nanao tamin'ireo hoe, iza moa aminareo raha manana boriky na omby lasaka ao andavaka fatsakana no tsy hapakatra azy miaraka amin'izay na dia amin'ny andro sabata aza? Ary tsy nahavaliny amin'izany zavatra zany izy. Ary Jesosy nanao fanoharana tamin'izay nasaina raha nahita azy ny fidy ny fitoerana aloha, ka nanao taminy hoe, raha misy makanao ho any amin'ny fampakaram-bady, aza mipetraka eo amin'ny fitoerana aloha, fandrao hisy olona nasaina izay mihaja kokoa noho ianao, ary ho avy izay nanasanao sy izy ka ilaza aminao hoe, omeo toerana io olona io, dia homenatra ianao ka hifindra ho any amin'ny fitoerana oriana indrindra. Fa raha misy manasanao, mandehana ka mipetraha eo amin'ny fitoerana oriana indrindra, ary rehefa tonga ilay nanasanao, dia azo manao aminao hoe, ry sakaiza, mandrosoa etsy aloha kokoa, dia hasoaja eo mason'izay rehetra miara-mipetraka mihinana aminao ianao. Fa izay rehetra manandra-tena no ahetry, ary izay manetry tena no asandratra. Ary ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Ny filazantsara mahafilazantsara azy dia miresaka sy maneho ary manambara sy mampianatra indrindra ny amin'ny teny sy asa izay nataon'i Jesosy teto anivony ity zao tontolo zao ity.
araka ny fahatasika dia misy efatra ireo ao amin'ny testameta vaovao dia ny filazantsara araka ny Matio, ny araka ny Marka, ny araka ny Lioka ary ny araka ny Jaona. Izay anjarasika eto dia ny fahatelo dia ny filazantsara araka ny Lioka izany. Izany hoe ny fanambarany Lioka ny mahakasika ny teny sy asa nataon'i Jesosy teto amin'ity zao tontolo zao ty. Lioka mpanoratra ny filazantsara eto dia voalaza fa dokotera ary tsy mba isan'ny jiosy izy fa kristianina avy amin'ny Saint-Lisa no manoratra izao teny sy asa mahakasika nataon'i Jesosy zao. Ary esehony fa tonga hamonjy ny olona rehetra tsy ankanavaka Jesosy. Asongadina ato amin'ity filazantsara ity ny amin'ny fijereny Jesosy manokana ireo olona voahilikilika teo amin'ny fiarahamonina, ary eo ihany koa ny mahantra, ny vehivavy ary ny Samaritana. Reo zany tahaka ny hoe asongadina manokana amin'ity filazantsara ity. Ary zany nahatonga ny mpandinika maro hanome lohateny manokana ity filazantsara ity hoe vaovao mahafaly ho an'ny malahelo, satria mitodika amin'izany indrindra ny amin'ny teny sy asa asongadina. Isan'ireo foto-kevi-dehibe ato amin'ity filazantsara ity ny mikasika ny fibebahana sy famelan-keloka, izay isan'ny lohahevitra lehibe koa raha mijery ny amin'ity toby lehibe eto tanàna ity isika. Ity fizarana anjarasika eto tia dia tafiditra ao anatin'ny fizarana lehibe faharoa, satria misy fizarana lehibe telo moa amin'ny filazantsara ity. Dia ny toko voalohany ka hatramin'ny toko fahasivy andiny fahadimapolo zany ny fizarana voalohany, izay milaza ny amin'ny Antsipriany mahakasika ny amin'ny hasaribidin'ny fahatongavan'i Jesosy teto sy ny manodidina zany. Ny fizarana faharoa izay voalaza fa mirakitra ny anjarasika eto dia ny Lioka toko fahasivy andiny faharaika amin'ny dimapolo ka hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andiny fahatelopolo, izay ahitana indrindra ny fizarana manokana mahakasika ny tao fizarana Samaritana, zany hoe anehoana ireo karazana fanoharana maro izay nataon'i Jesosy mba hampitany ny fampianarana momba ny toe-panahy tsy maintsy ananan'ny olona teo vahoaka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Dia saika reo avy amin'ny vahoaky ny Samaria, reo Samaritana no saika nalaina ohatra naovana fanoharana mba azahoana mampiditra zany fampianarana mahakasika ny toe-panahy tsy maintsy ananan'ny olona teo vahoaka amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany. Ka io no lazana azy hoe fizarana mahakasika ny Samaritana. Eto amin'ny perikopa ity dia hita misongadina manodidina ny sabata, zany hoe apetraka ho antoko manodidina ny firesahana ny sabata ireto antokon'olona telo ireto: Jesosy, ny fariseo ary lay olona mandrano. Ireo ny toy ny toko telo manodidina ny sabata ka entina hampitana ny fampianarana amin'ny alalan'izao fanoharana atao eto zao. Voalaza eto fa asain'ny loholona anankiray amin'ny fariseo hinan-kanina tao an-tranony tamin'ny sabata Jesosy, ary ny antony dia zao: ny mba hizahany taratra azy na isikilovany ka hamandrihany azy raha manasitrana tokoa ity olona manirano ity amin'ny andro sabata a Jesosy. Araka nitatsika moa zany eto amin'ny Lioka toko faefatra ambin'ny folo dimy andin'ny voalohany sy ny andin'ny faharoa. Koa mba hampazava tsara amintsika izay lesona tena hampitaina ary atolotra asika tsirairay avy amin'izao perikopanjaratsika izao, dia andeha ho jeresika tsirairay alohany amin'ireo toko telo ireo dia ny mahakasika ny amin'ny Jesosy araka ny filazantsarany Lioka sy eto amin'ity perikopa ity, ny mahakasika ny fariseo amin'ny ankapobeny sy izay anjara toerany eto amin'ity perikopa ity, ary ny mahakasika ilay olona marary izay entina hanatrika an' Jesosy ao anatin'izao andro sabata izao. Vitatsika ireo izay sika voamiditra amin'ny fanasongadinana ny zava-dehibe kendrena amin'ny sabata ka hanatsoasika lesona ho sika tsirairay avy. Fa iza moa Jesosy
araka ny filazantsarany lioka eto indrindra amty perikopa izay alahatra hotorina amintsika eto ity. Raha lazaina tsotra amin'ny filazantsara araka ny lioka dia seho miariary voalohany indrindra ny amin'ny zava-dehibe mahakasika ny filazantsarany krismasy dia ny filazanany Jesosy ho zanak'Andriamanitra lahy tokana izay nateraky Maria Virgine lay vehivavy voafovo ho vadiny Josefa. Io ny zava-dehibe aseho ny mahazanak'Andriamanitra azy na dia manana ray aman-dreny atao hoe Maria sy Josefa avy a Nazareta azy izy. Aseho amin'ny filazantsarany lioka manontolo koa fa ny fiainany manontolo dia natokany hanatanteraka ny fizarana ny famonjena hatramin'ny nahaterahany ka hatramin'ny nitsanganany tamin'ny maty ka havelomany mandrakaikehitriny dia voatokany zany araka ny lioka mba hizara ny famonjena nataiza nalehany ary na inona toezavatra natreny. Raha mijery manokana moa isika ao amin'ny lioka toko faefatra ambin'ny folo, lioka toko faefatra manomboka amin'ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faraika amby roapolo izay niverena ny tany an-tanyrazana ka nitorian'ny filazantsara taorian'ny zahana nakana fanahy azy dia misongadina any zany fahatongavany hamonjy ny olona rehetra amin'ny fotoana manontolo zany. Satria Andriamanitra Jesosy dia seho ary mazava koa eto amin'ity perikopa ity fa mahalala ny zavatra rehetra hatramin'izay ao am-polali ny olona tsirairay avy izy. Ary hitantsika eto amin'ity perikopa ity fa fatany tsara fa fizahantaratra azy ange izao fanasany loholona amin'ny fariseho azy zao ary zany no nametrahany fanontaniana hoe mety va no manasitrana amin'ny sabata mba hitsarana sy amatarana ary petraretana ireto fariseho reto amin'izao fanasana nataony azy zao. Ka mahalala izy mampahasiaro zany ny tenin'i Jehovah Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Jeremia izay milaza manao hoe fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo Jehova dia hevitra nanana fiadanana fa tsy loza. Jeremia toko fahasivy amby roapolo ny andininy fa araika ambin'ny folo zany. Ka dia aseho zany fa mahalala ny ao am-pony olona tsirairay avy izy amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fomba rehetra, amin'ny toezavatra rehetra zay hatreny amin'ny fizanana famonjena ka dia sarobidy zany amin'ny lioka ka asehony eto koa. Eto dia fantatry Jesosy zany fizahantaratra nataon'ny fariseho zany araka zay nilazaina tamintsika teo. Ary ranomarina aza ity olona mandrano ity dia tsy olona tonga ho azy teto fa olona ny bataina nentina mihitsy mba ho ato amin'ity fanasana ity mba hanehoana miariary ny amin'izany ho fanameloana any Jesosy zany amin'ity andro sabata ity. Ny zavatra hita koa nefa dia izao amin'ity perikopa ity sy ato amin'ny lioka samy tian'i Jesosy azo famelan-kely koa ho fiainana na ny marary na ireto fariseho reto na ny tsy tia azy dia izao samy tiany azo ny famelan-kely koa ho fiainana zany. Izany no mahatonga azy hiteny hoe tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary. Tsy ny manameloka ny fahavalony araka zany sy izay rasika endreny zany fahavalony zany no ataon'i Jesosy sy havalony azy fa ny manarina azy amin'ny alalan'ny fampianarana. Ny manarina ny fahavalony sy ny mpanasikera ary ny mpisikilo azy amin'ny alalan'ny fampianarana. Izany no antony fanatrehan'i Jesosy ity fanasana zay nataony loholon'ny fariseho ity mba hibebahany ka azahoany zany famelan-keloka ho fiainana izany. Raha tsorina araka ny filazantsarany lioka sy eto amin'ity perikopa ity ary dia samy mibanjina indrindra izany tanjona kendrena izany ny fanoharana taon'i Jesosy eto sy ireo fanoharana maro amin'ny fizanana faharoa ity izay fandresahana tamintsika teo. Ka na ny omby na biriky lasaka ao andavaka fatsakana amin'ny andro sabata ka hapakarina araka ny andininy fahadimy eto na ny fitoerana tokony ho raisina eo amin'ny fanasana fampakaram-bady araka ny lioka toko faefatra ambin'ny folo andininy fahafolo eto dia izao samy mibanjina
izany zavatra zany ny amin'ny resaka fananarana sy fananganana ary fanomezana famelan-keloka amin'ny alalan'i Jesosy. Mampianatra ny olona rehetra ny antom-pahatongavany eto amin'izao tontolo zao sy ny tokony andraisana azy na ny inoana azy amin'ny mpanetretena lalina avy eo am-po amin'ny fotoana rehetra. Ireto fanoharana ireto zava-misy de zao raha izany no ilazana tsotrany amin'i Jesosy araka ny lioka sy ny eto amin'ny perikopa mifanohitra amin'izany ny amin'reto fariseo reto ny fampianarany sy ny fiainany. Ka ho jeresika kely ny amin'ny fariseo. Ny hoe fariseo dia azo adika tsotra hoe izay mampiseho na izay manavaka na izay miavaka amin'ny maro. Io ny dikany hoe fariseo, izay mampiseho na izay manavaka na izay miavaka amin'ny maro. Amin'izany dia zavatra telo lehibe no fototry ny fitandremany ka hisarahany na hiavany amin'izay mety mandoto ny tenany. Misy zavatra telo zany mampiavaka amin'izany hoe fisarahany amin'ny maro zany ka asongatina manokana amin'ny fampianarana. Zany moa dia hitantsika ao amin'ny lioka amin'ny Levitikosy toko faha 1:20, ao amin'ny Levitikosy toko faha 1:20 dia seho amin'ny 14:40 sy manaraka eo ny mahakasika an'izany fitandremana ataon'ny fariseo zany mba hiavahany amin'ny maro ary indrindra hiavahany mba tsy handoto ny tenany. Ireto reo zavatra reo ny mahakasika ny fandavana ny sakafo maloto. Fandavana ny sakafo maloto io moa dia hitantsika ao Marka toko faha 7 dia ny 15. Izany fandavana ny sakafo maloto zany ao anatin'izany le hoe fanasan-tanana alohan'ny sakafo sy ao ihany koa ny amin'ny tsy fihinanana ireo karazana biby sy sakafo maro samihafa zay verina fa maloto araka ny fanambaran'ny testamenta taloha. Ny faharoa dia ny fitandremana ny sabata. Zava-dehibe tamin'izy ireo koa io. Hoe tsy maintsy tandremana ny sabata arak'izay nandiana azy tao amin'ny testamenta taloha. Hitantsika soritra moa zany ao Marka toko faha 2 dia ny 14:20. Ary ny fahatelo dia ny vavaka isan'andro. Ny vavaka isan'andro io dia hitantsika soritra ao Mateo toko faha 13:15. Ary indrindra izay ampianaran'i Jesosy amin'ny toriteny tao an-tendrombohitra ao Mateo toko faha 5 sy ny toko faha 4. Raha sorina reto fariseo reto dia izao mpanandra-tena sy tia sehoseho ka nanao sinosinona ny hafa izy ireo. Mpanandra-tena tia sehoseho araka mahafariseo azy raha teo moa ka dia manao sinosinona ny hafa. Hitantsika soritra zany amin'ilay roa lahy niakatra teo an-kianjan'ny tempoly. Ny anankiray mpanota, ny anankiray fariseo dia nanao sinosinona ilay mpanota ny fariseo tamin'ny alalan'ny fanatsara-tena nataony araka ny lioka toko faha 8:20 andininy faha 7 ka hatramin'ny 7:20. Ary eto amin'ny 7 ka hatramin'ny 1:20 amin'ity lioka toko faha 4:20 itya dia hita ao ihany koa ny amin'ny toetra zany fariseo zany. Io ny tena hambara ao amin'ny alalany hoe fipetrahana amin'ny fitoerana eny aloha. Satria ny jiosy moa rehefa ny sakafo dia izao manao fandrilika, mipetraka amin'ny ondana kely dia manao fandrilika miakavia dia ny tagnana ankavanana no mandray ny sakafo manodidina ny latabatra iva izay ny arahana ny hinan-kanina. Ka reto fariseo reto dia miavaka noho zany ny azy fa natao ny avo ny fipetrahany. Ary dia io toetra ny fariseo manandra-tena io no antony 7 ka hatramin'ny 1:20 eto dia ny amin'ny toerana tokony alaina mba ho fananarana azy ireo eo amin'ny fanasana zany isian'ny fanetretena. Tsy nino an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra reto fariseo reto fa ny tao an-tsainy dia izao zanaky Maria sy Josefa ilay mpandrafitra avy any Nazareta izy ity Jesosy ity. Ary dia nanameloko an' Jesosy rehefa nilaza Jesosy fa zanak'Andriamanitra. Tsy finoana an' Jesosy ho zanak'Andriamanitra. Amin'ny ankapobeny koa ny fariseo dia izao henjana dia henjana ny foto-kevitra ajorony manangana lanany maro samihafa mba hampitandremana ny olona. Ary ny filazan'i Jesosy azy moa amin'ny lioka Mateo toko faha 3:20 ao Mateo toko faha 3:20 izay tanisana loza 7 ho an'ireto fariseo reto sy mpanorandalany reto dia izao
manaingina zavatra mavesatra ao amin'ny olona izy ao sorony fa na dia ny tendro tanany azy dia tsy mahakasika ny amin'izany zavatra zany ka malefaka zany ny fampiarany zavatra azoriny eo amin'ny fiainany mba sy ilazana fa sy ampiariny amin'ny fiainany akory izay ampianariny amin'ny fampianarana amin'ny perikopasika fiangonana loterana malagasy dia voahenisika tamin'ny alahady tsy ela zay ny filazana hoe eo amin'ny fipetrahany mosesy ny fipetrahany mpanorad-dalàna sy ny fariseo koa ko izay ampianariny ianareo dia tandremo fa aza mba manao ny ataony kosa ianareo ka io no ilazana fa henjany izy raha hanajoro karazana lalàna sy zavatra ampitandremana fa ny toe-piainany ampiatra azy kosa sy hita na sy hitana sotra zany zavatra zany araka ny voalaza teo dia ao Mateo 7:20 sy ny lioka 7:20 no ahitasika ny amin'izany fiatsaram-belasi ataon'i Jesosy hoe fiatsaram-belasi ka mampitatao loza ho an'ireto fariseo reto zany eto amin'ity perikopanjara asika ity dia ny fitandremana ivelambelany amin'ny alalan'ny fanajoroana lalàna maro samihafa mahakasika ny sabata hanamafy zay efa voalaza teo amin'ny testamenta taloha raha teo izany no nataon'izy ireo ka fototsy ny fanasana nataony an'i Jesosy mba hiampangany azy eo anolohan'ny hanasitranany ity olona marary izay voalaza fa nomany maloha hanatrika eto ity ao ana kosa ny amin'ilay olona marary izay azo lazaina fa ny tokony olona fahatelo manodidina ny sabata izay atrehina eto ilay olona marary dia voalaza moa fa manondrano niezaka nijery dika teny maro samihafa sy heviteny ao amin'ny baiboly mahakasika ny aretina hoe manondrano dia ny nahitana azy raha atambatra ny voalaza manontolo dia izao olona anjakany fangiry firian'ny fanahitainana mahazo ny tenany manontolo vokatry ny rano misy ny fahabetsahany rano mampibosina ny tenany dia misy koa ny fahaverezany rano tapoka ka mahamainany zany tenany zany izay fivavivadibadiana zay io ny tena niteraka akony teo amin'ny tongotra matana ny olona izay lazaina fa tratran'ity aretina mandrano ity ka sy salasalana fa nila fitsaharana amin'izany nila fahasitranana amin'izany fanahitainana zany izany no antony nahatongavana naneken'ity olona mandrano ity ho entiny fariseo ka apetrany eto anolohan'i Jesosy sy eo anatreny amin'izao andro sabata izao azo atoko arak'izany ary fa samy manana ny fieviny sy izay anatrehany ny sabata amin'ny alalan'ireto karazan'olona anankitelo ireto raha tsorona dia izao Jesosy dia nanaiky hanatrika eto amin'ny ty fanasana ity mba hitondra ny tena hevitry ny sabata dia ny fisaharana ho ny olona zay mpanasa sy ny olona zay atrehina eto ny fariseo kosa dia izao te hampisahatra an' Jesosy izy te hampisahatra an' Jesosy amin'ny asa lehibe zay ataony ka hamingana azy mba sy hanatanteraka zany asa-panavotana amahazanak'Andriamanitra azy zany fandavana an' Jesosy raha ny marina zany no any atoko fariseo ary lay marary kosa moa dia mazava fa ny filahana fitsaharana fanasitranana ireo no atrehiny raha izany ary avana malala ao amin'ny tompo dia tena fanoharana entiny Jesosy hanasongadinana indrindra amintsika ny mahasarobidy ny sabata eo amin'ny fiainantsika olombelona ity zavatra seho ety amin'ny alalan'ireo antoko telo ireo ka dia tsy maintsy hasongadina amintsika ho azavaina amintsika ny tena hevitry ny sabata kendren'i Jesosy indrindra manoloana ny fiaonany eto amin'ny fariseo sy anatrehany ity marary manerano eto ity teo amin'ny tantaran'ny famoronana dia mazava ao amin'ny Genesisy 1 manomboka ao amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 2:9 ao amin'io Genesisy 1 io manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 2:9 fa izao rehefa nahavitany olona ho tahaka ny endrikany Andriamanitra vao nanendry ny fitsaharana eo dia fahitana mazava fa sy ny tenenin'i Jehovah Andriamanitra ny fitsaharana raha sy efa vitany ny olombelona izay tahaka ny endrikany arak'izany dia fitsaharana amin'ny asa rehefa avy nanao na efa avy natao
ny olona zany tena zavatra kendrena mitsahatra amin'ny asany Jehovah'Andriamanitra rehefa avy nanao ny olona ho sangany zany asany zany io no kendrena amin'ny sabata ary hitantsika sotra moa zany ao amin'ny Genesis 2 ny 2 sy ny 9 atao hoe fialan-sasatra na fakana aina ity sabata ity raha ao amin'ny testamenta taloha fialan-sasatra na fakana aina dia mety mieritreritra amin'ny lafin'ny teoloziany hoe sasatra ve Andriamanitra reraka ve Andriamanitra dia ny marina dia zao Andriamanitra sasatra hatramin'ny taloha indrindra tsy mbola sasatra kehitriny ary tsy ho sasatra mandrakizay Andriamanitra velona ka manana aina hatramin'ny taloha indrindra ankehitriny ary ho mandrakizay fa nilazany testamenta taloha azy etony hoe fialan-sasatra na fakana aina dia noho ny fikendrena indrindra ny sabata hanome fialan-sasatra hanome aina vaovao ho an'ny olona amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra zay ampianarina ao amin'izany andro sabata izany ao amin'ny Exodus 7:20 andiny ny 12 no ahitantsika zany atao hoe hevitry ny sabata ho fialan-sasatra na fakana aina izany zavatra tsy azo sarahana amin'ny fanafahana ny Israely tao Egipta ity fitandremana ny sabata ity ao amin'ny testamenta taloha mitambatra mandrakariva amin'ny fanafahana ny Israely ny hevitry ny hoe sabata ao amin'ny testamenta taloha fintinina moa zany amin'ny Deutéronomie 5 dia ny 5:15 ao ny lazanany amin'izany raha tsorina zany dia zao andro mpifaliana ny sabata satria mifono fanafahana ao amin'ny testamenta taloha andro mpifaliana io mifono fanafahana ao Môsea 2 ny 7:17 no anazavana amintsika mahakasika zany zavatra zany fa ahoana kosa no nanambarany testamenta vaovao izay akaiky antsika kehitriny ny mahakasika an'izany sabata izany aty amin'ny testamenta vaovao dia izay miseho tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro indrindra no nampiariary ny 20 ny sabata izay niseho tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro io no mampiariary ny 20 ny sabata marina fatoriteny ty nefa dia mangataka asika zany mba hiaraka mitsangana hotaria ny mpitendry zava-maneno hanao ny hira fa 720 hira fa 720 ataonsika mpitsanganana io mba hialasika sasatra kely koa hakasika aina satria zay ny 20 ny sabata andiny voalohany amin'ny hira fa 720 miariary tokoa ao amin'ny perikopa mahakasika ny tsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ny mahandro fisaharana ny andro sabata dia ny amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro zany izay hitantsika ao amin'ny tantarany fitsanganana maty ao Mateo 5:20 ny Marka 5:40 ny Lioka 5:4 ary ao amin'ny Jaona 5:20 ny Asan'ny Apôstôly 5:20 ary ny Kortiana voalohany 5:40 ireo perikopa mahakasika amin'ny fitsanganana maty ireo no maneho miariary fa Jesosy nitsangana tamin'ny maty no nitondra ny fitsaharana ho an'izao tontolo zao ho afaka tamin'ny ota sy ny fahafatesana izay manavesatra azy hoy Jesosy ao Mateo 1:20 andiny ny 9:20 sy ny manaraka makanesa ty amiko ho tenentsika rehetra nareo zay miasa fatratra sy mavesatretana fa izany ho hanome anareo fitsaharana ary toizany io no entony zioka ka mianara amiko dia hita fitsaharana ho an'ny
fanahinareo ianareo. Ny dikany hoe zioka eo dia fampianarana ny dikany. Ka azo dika hoe ento ny fampianarako ka mianara amiko dia hita fitsaharana ho an'ny fanahinareo ianareo. Eo sahady dia efa hita soritra ny amin'ny sy fisarahany tenin'Andriamanitra sy ny fampianarana amin'ny 20 ny sabata, fa amin'izay hitoriana ny teny, amin'izay ampianarana ny tenin'Andriamanitra, mikasoka ny amin'ny Jesosy nitsangana tamin'ny maty ka manome fiadana ho an'izao tontolo izao no tena anolorana na andraisana ny atao hoe fiadanana. Ary ny filazantsara ny jaona moa dia milaza ao amin'ny jaona toko 7:4 hoe koa raha ny zanaka no manafaka anareo dia ho afaka tokoa hianareo. Natao ho an'ny olona ny sabata, ary io le ny tantara-pamoronana teo, vita ny olona vao nomena ny sabata ny andro fitsaharana, fa sy ny sabata no ny olona no natao ho an'ny sabata hoy Jesosy. Ary Jesosy tena no milaza fa tompony io sabata io. Raha mijery sika ny tantarany Marka toko 2 ao amin'ny 7:20 sy ny 7:20 dia mazava tsara ao zany fa nohony amin'ny olona izany na ny endrena ny fitsaharana na ny fakana aina na ny fialan'ny sasatra ho an'izany olona mitondra ny endrik'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Hebreo toko 4 1 ka hatramin'ny 7:30 dia ny finoana an' Jesosy no azahoana io fitsaharana io ho fiainana, sady anolorana raha teo koa ny zava-tsoa ho avy dia ny famonjena izay antsoan'Andriamanitra ny olona rehetra amin'ny alalan'ny tenin'ny filazantsara. Natao ho an'ny olona, natao ho an'ny olona, ary nohony amin'ny hazahoana finoana an' Jesosy, zay zany ny zava-dehibe mba handraisana sahady amin'ny zava-tsoa dia ny famonjena izay antsoan'Andriamanitra ny olona rehetra amin'ny alalan'ny fitoriana ny tenin'ny filazantsara izany. Amin'ny fotony dia ny fanompoana an'Andriamanitra sy ny namana, izany no 20 ny sabata. Ka Andriamanitra no manompo mialoha mba hianaran'ny olona izay topoiny ihany koa manompo azy. Ary dia izay fifanompoana masina izay, io no mahatateraka indrindra ny fitsaharana, ny fialan'ny sasatra na ny fakana aina amin'ity mahevitry ny sabata ity. Fahadisoana ho an'ny fariseo eto, araka ny efa nanambarasika azy teo aloha raha teo, nisy fahitana ny sabata ho fanasitranana na fanafahana ilay marary manorano, fa nametraka azy kosa hanadisoana an' Jesosy. Nametraka azy ho fanadisoana an' Jesosy fa tsy hampisahatra ny marary, fahadisoana lehibe zany. Ary ny eo ambadika zany dia izao, toa kilasiana ho ambany noho ny biriky na ny omby izay tsy maintsy ampakarina raha lasaka ao andavaka na dia amin'ny andro sabata azy, ity olona mitondra ny endrik'Andriamanitra toa afahana ity. Samy ny foronina tamin'ny andro fahaenina na ny biby na ny olona. Saingy eo amin'ny laharany famoronana dia izao, ny biby no foronina aloha vao ny olona ary nitendrena ny sabata. Ka ny fariseo eto dia izao, ny biby no nataony eo ambonin'ny olona. Ka dia mazava fa tena fahadisoana zany, fanaovana tsinotsinona ny endrik'Andriamanitra izay ao amin'ny Jesosy ary ao amin'ity olona manorano ity ihany koa izany zavatra izany. Tsarovana eto ny didy fahatelo, fa ao amin'ny didy fahatelo dia mametraka ny tenin'Andriamanitra ho ivo ny fampisaharana antsika. Mametraka ny tenin'Andriamanitra ho ivo ny fampisaharana antsika. Raha mba nisy sekoly ala de felema moa zao teto nanotanena ny didy fahatelo dia nahay an'izany izy. Fa mino afa sika olon-dehibe eto zao raha atsangana hoe mba atao varina hevitry ny didy fahatelo dia miamiaina ny volume sika. Amin'ny voalohany dia samino tsy maintsy atahatra sy ho ten'Andriamanitra sika, fa rehefa mitapany manaraka eo miamiaina ny volume satria nahoana tsy haitsony ny tohiny. Ka na dia nitohy ny hevitry ny didy fahatelo mahakasika ny sabata azy dia tsy fantatry ny kristianina izany, tsy fantatry ny kristianina izany. Io anefa no ivo ny fampisaharana ao amin'ny mahasabata ny sabata zay andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mety amintsika zanaky ny fanafahana na zanaky ny fahafahana, ny mihirimbelona ka tsy te halala akory, ny fahoriana na ara-nofo na ara-panahy izay mahazo ny olona eo amin'ny fiainana andavanandro. Raha zanaky ny fahafahana kristiana na votan'ny Kristy dia tsy tokony hirimbelona eo amin'ny olona izay mitondra ny endrik'Andriamanitra azo ny fahoriana ara-nofo na ara-panahy, satria
sy fiainana midika ny sabata izany zavatra zany. Raha mijery sika ny Jakoba toko faharoa ny 14:40 ka hatramin'ny 14:20 dia mbara ao fa ny finoana ananany mino dia tsy maintsy mivohitra amin'ny alalan'ny asa fanasoavana tao zany. Ao amin'ny tenin'Andriamanitra vakina sy toriana no ampianarana sy izay ampianarana sy alahatra. Ary ao ihany koa ny sakarametany batisa sy ny fanasan'ny tompo no izaran'ny tompo mandraka ankehitriny fitsaharany amintsika. Rehefa vakina ny teny, toriana ny teny, ampianarana ny teny, zaraina na atolotra ny batisa sy ny fanasan'ny tompo, dia ao anatiny zany fahasoavana tolotra zany ihany koa ny fitsaharana izay kendren'ny tompo amin'ity sabata resahana eto ity. Ary tsy hafa fa fitiavan'i Jesosy antsika no anolorana ireny ka tokony hiaina sy hazoto amin'izany zavatra zany mandrakariva isika. Manolotra aina sy fahasalamana ary fanilo miaro ny fiainantsika ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izany fanambarana azy zany. Ireo moa dia hitantsika amin'ny ohabolana toko 4 amin'ny Salamo 7:100 any ny mahakasika an'izay zavatra zay. Ary ambara ihany koa ao amin'ny Hebreo toko 4 sy ny Romana toko 1 ary ny Jaona toko 5 fa velona sy mahery ka afaka mamindra antsika hiala tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana amin'ny famonjena io tenin'Andriamanitra izay ambara fa mitondra fitsaharana fiadanana ho antsika tsirairay avy io. Ny ananantsika ny fanetretena ka hieverana mandrakariva ny amin'ny asarobitin'Andriamanitra midina ka manompo antsika amin'ny fiainantsika ary nitsinjovantsika ny namansika ihany koa ka hifankatiavana no kendreny ny sabata na anolorana ny fitsaharana. Andro mpanafana, andro mpanavotan'Andriamanitra antsika, ny andro alahady no io teny sy sakarameta atolotra ao io. Raha izany ry havana, manao ahoana ny lanjany atao hoe teny sy sakarameta eo amin'ny fiainantsika kristianina. Raha miresaka hoe tenin'Andriamanitra araka ny voalaza teo dia ao ny vakina, ao ny toriana, ao ny ampianarina ary mety ao koa ny alahatra. Tena manandanja amin'ny fiainantsika ve ny tenin'Andriamanitra mitondra fitsaharana tanterahana ny fizarana azy amin'ny alalan'ny voatanisa teo ireo sa mandalo fotsiny ihany dia tahaka ny fariseo zay andalovan'ny fampianarana sy mampianatra ny tenin'Andriamanitra nefa tsy misy miditra eo amin'ny fiainany zany. Ho aho manokana dia isan'ny zavatra tena mahasarotiny ahy ary hijanonako rehefa mitory-teny raha misy olona mitabataba eo mpitoria-teny, ajanoko aloha ny fitoria-teny raha mahita zany. Satria ny fitabatabana eo anolohan'ny fitoriana ny teny, na famakena ny teny, na fampianarana ny teny, na fandaharana ny teny dia midika ho fanaovana tsinontsinona ilay mampita ny teny ka andakana sy inoana zany tenin'Andriamanitra zany. Midika ho sy fandraisana tsotro zao ka andavana ilay fisarana na fampialany sasatra na fanomezana aina ao amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ka mampitandrina antsika ary ny losa ty zao. Indraindray dia pastora, indraindray dia mpiandra, indraindray dia diakona natao hitandrina ny filaminana no mitarika ny olona hitabataba ao anatin'ny teny. Dia nanao akory areo anareo tamin'ny herinandro iny? Dia ina ry vaovao? Dia izao hitatarana ny zavatra ranofo izay manapetra araka ny fampianarana tamin'ny maraina teto ny amin'ny hanohanana ka sy andraisana ny fitsaharana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Mieritrereta isika mpitabataba fa fotoana ananarana antsika izao, fa raha atolotra antsika ny fitsaharana ny fiainana ao amin'ny tenin'Andriamanitra dia tokony handray izany amin'ny mpifaliana isika fa zava-dehibe zany. Tahaka an'izany ihany koa eo amin'ity hoe teny manome fiainana ity, zavatra misy dia izao rehefa maka ny fivoriana masina tahaka an'izao ka mandre tenin'Andriamanitra maro dia mitsesetra, dia misaotra anao Jesosy, dia tena tia ahy anao Jesosy, dia mahazo aina Jesosy. Fa manao ahoana rehefa miala teto? Sasany aza moa vao manomboka miditra ao anaty tômôbila dia efa miady, vao miala eto dia tsy miray dia itsony raha niaraka no naketo
nomena ny fitsaharana sy afaka isahatra sony mialeto fa miady zay le fitsaharana nitovozona tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra toa isana eto ny tenin'Andriamanitra rehetra noraisina ny fisaharana nitovozona ka dia fikorotanana sy ny asany devolindray no entina mody asaina eritreritra isika ny amilanja ny tenin'Andriamanitra zay raisika tao fampianarana sy ny toriteny ary lahateny mandritra zao fivorian'izao fa fanolorana aina fialan-tsasatra fitsaharana ho anao sy eto ihany fa hoentinao moto koa ho zaraina mivady amanjanaka amin'ny fiarahamonina ary mandritra ny androm-pahavelomana manontolo tahaka an'izany koa ny sakaramenta eo amin'ny fiangonana loterana malagasy manokana dia ny batisa sy ny fanasan'ny tompo no atao hoe sakaramenta ary mahasakaramenta azy dia zavatra anankiroa misy ny fitaovana ary misy ny teny zany mahasakaramenta azy izay voatendrin'i Jesosy hanatanterahana ny fizarana ny fahasoavany amin'ny olona eo amin'ny batisa dia somary mahafinaritra ihany amin'ny lafiny anankiray nefa mampieritreritra ary isan'ny zavatra tena mariko tamin'ny ambola mitondra fiangonana ka manao batisa ny amin'ilay teny fanontaniana anankitelo atao amin'ny mpanao batisa moa tena reo ray aman-dreny atao batisa amin'izany fady ny fiangonana sy finoany zany fa ireto zaza ireto eny tompo samy anao zay zakanareo va ianareo mba amin'ny fananarana sy ny fitondrantena mba hampaharitra azy ireo ao amin'ny Kristy eny tompo ho karakarainareo ve ny azo reto zaza reto fianarana mba halalany tsara ny soratra masina ny fivavahana kristiana eny tompo ary ny somary mampiome dia zao mbola sy voapetraka tsara ny fanontaniana efa velona ny eny tompo io ny somary manahirana ny antony dia zao fomba mampanao lalàna maro samy hafa apetraka ty ka sy maintsy atao eny tompo ho ianefa ny tenin'i Jesosy eo matotoko 5 ny 7:10 ny teninareo dia rehefa eny dia aoka ho eny ary rehefa sia dia sia fa raha mihoatrino zany dia avy amin'ilay rasy tahaka an'izany koa amin'izao kopatoko 5 ao amin'ny 2:12 dia aoka ny fandavanareo dia mijana ho fandavana fanekenareo dia fanekena fa raha sy zany dia hiarany fitsarana ianareo ka mampitandrina ity raha zava-dehibe isany anoloran'Andriamanitra asika izany fialan-sasatra fakana aina fisaharana zany ny batisa dia tena tokony zavatra hoetra retina ho fiainana tokoa ny fanatanterahana ny fanekena eto eo amin'ny batisa dia hoe ao moa aloha hoe fifadianana ny fady ny fiangonana sy ny finoany vao atao batisa ny zaza dia hoy ny pastora ranony ataoko aminao ninona hoe ny mariky ny azo fijaliana eo amin'ny handrinao sy eo amin'ny tratranao ary mialohan'io dia tenenony hoe harovan'Andriamanitra ianao hatramin'izao ka ho mandrakizay mahagaga tompoko fanahoana ny zaza zay efa natao hoe harovan'Andriamanitra ianao hatramin'izao ka ho mandrakizay nekena teo amin'ny batisa no mbola hitadiavana fiarovana hafa koa sahatao moa ny fisavana fa le savaina zao ny kilonga madinika eto agnambany tagnana akanjony agny na agnavozony agny mety misy bokisa sy ponina agny ho fiarovana ilay efa nataon'Andriamanitra harovan'Andriamanitra anao hatramin'izao ka ho mandrakizay fiarovana sy voafetra soloana fiarovana voafetra sy manan-kery ary manam-piafarana mampieritreritra zany toesainy fariseho ny tahaka an'izany manaiky nefa ny fiainana azy eo ka asaintsika hitandrina amin'izany zavatra zany fa rehefa mifady dia mifady ary Jesosy mitarika asika mifanahy masina mahampasiaro asika mandrakariva izay tokony ho fadina amin'ny asany devoly sy ny fomba ndrehetra ary sy ny amin'ny zaza ihany fa na ny fiainantsika isan'andro koa ohatra ny manao sinema sika eo anatrehan'Andriamanitra rehefa miasa botsy sy alahady dia manamasina ny tena amin'ny tenin'Andriamanitra fa rehefa lasinainy ka hatramin'ny sabotsy indray dia tsy maninona izay rehetrarehetra atao fa zay tiako dia mety atao zany ny eo fanontaniana faharoa samy anao zay zakanareo vandrao fananarana ny fitondrantena pahatra azy eo amin'ny Kristy fananarana sy fitondrantena
hampaharitra ao amin'ny Kristy mba mahavitan'izany ve ny ray aman-dreny. Ao amin'ny Deutéronome toko fahenina dia lazaina mazava tsara, ampianaro tsara ny zanakao zany ka resaha ho aminy. Ao amin'ny toko faefatra ahitasika izany zavatra zany amin'ny Deutéronome eo, fitiavan'Andriamanitra sy fitiavanamana dia ao zany. Toa tsy hita intsony ny fananarana sy ny fitondrantena, ny fananandraikitra amin'ny fitondrantena ny tanora, fitondrantena ny ankizy. Toa rava ilay dinidinika moropatana teo aloha ka rehefa alina dia samy midaboka matory. Ary raha mba misy ankizy aza manao hoe mba hitantarao tantara dada na mama, te hatory zao fa rokaka matoria sa magnadala. Dia mahagaga ny fanekena batisa izany. Tahaka an'izay ihany koa ny fanontaniana fahatelo, ho karakarainareo va nahazoan'ny zaza ty fianarana, alalany tsara ny soratra masina sy fivavahana kristianina, fianarana. Ho any tena manokana mahampiandraikitra sekoly alahady dia malahelo aresahako eto zany, satria fomba tokony resahana izany eto. Malahelo satria zao toa lasa tsinontsinona ny amin'ny fietreretana ny zony zaza eo amin'ny fiangonana. Na ny fipetrahana ao am-piangonana zany, na ny tenin'Andriamanitra zaraina ao am-piangonana zany, dia toa fombafomba sisa no hijerena ny zaza. Ohatra, tsy visy ny fiangonana izay novangina no ahitana fa na dia mbola eo ampampianarana sekoly alahady aza ny mpampianatra, dia fa misy ny teny fandrahonana manao hoe faragno amin'izay ny anareo ty fa tara ny andro, toandro ny andro, faragno ty. Tsy zany ihany, fa eo amin'ny fitoriana ny teny dia zara raha ahitana 20 amin'ny mpitoroteny 100 no mitoroteny ho any ankizy. Ny marina nefa araka ny filazantsara ny lioka dia izao ny ankizy no tokony ho fakatahaka eo amin'izany fanjakan'Andriamanitra zany. Ka tsy tokony atao toy izany. Raha misy fiorenana sy faharetan'ny fanjakan'Andriamanitra dia miainga avy amin'ny fikarakarana sy fanolorana ankizy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra omena azy, hampisahatra azy ao amin'ny fivoriana maro samihafa izany. Dia eto dia miteny ihany koa mba tokony hoetreretiny komity izay mandrindra an'ity programa isa-taona ity, ny amin'ny fijerena manokana ny sekoly alahady. Mamadipatika amin'ny programa hatramin'izay dia misy natokana ho an'ny tanora. Zaza tsy maninana amin'irenireny, milalao vovoka, manao kitantara, tadiavina ny ansena sy ny sisa. Eto dia ambara zany fa isan'ny fanekena natao tao batisa ny tena tsy maintsy tokony ampianarina ny ankizy, ny tenin'Andriamanitra, halalany tsara ny fivavahana kristianina sy izay mahasarobidy izay nekena teo amin'ny batisa raha teo. Ohatsika ray aman-dreny, hevery zany, dinio zany, ry mpitondra fiangonana isa toerana sy isa mpitoana. Fa tena manana andraikitra isika amin'ny fanomezana fitsaharana, amin'ny fanomezana fakana aina, amin'ny fanolorana aina vaovao sy fialan-tsasatra ho any ankizy, amin'ny alalan'ny fanambarana marina aminy koa ny tenin'Andriamanitra, na eo amin'ny fampianarana sekoly alahady zany, na indrindra eo amin'ny fanompom-pivavahana alahady maraina. Eo amin'ny fanasan'ny tompo, satria isany anolorana fitsara fiadanana fanasan'ny tompo, dia somary mahagaga ihany fa ny olona tsy mpandray ao amin'ny fanasan'ny tompo ilay hira manao hoe avery mangetaheta ao, ino fivoahana. Ka agnao aza tsy mangetaheta ko ino ny raharahan'i Jesosy ianao. Ny hira mialohan'ny fandraisana fanasan'ny tompo dia fanasana ny olona mihitsiny, handray ny fitsaharana. Ka na dia tsy hanato latabatra masina zay ianao mba maheny hoe Jesosy Kristy tombontsika tamin'iny alina iny, zay namadiana azy dia nandray ny tenany, nanao hoe tia ny tenako, nanolotra ny rano, na ho tia ny rako, ho famelan-keloko, sy ny fandrinesiny hoe ho aminao ny fiadanana, na ho aminareo ny fiadanana. Zava-dehibe io, ka tsy tokony hatao ambanin-javatra. Eo amin'ny raharahany fiangonantsika koa dia izao zavatra hita, mba fa maromaro ihany no hita. Fa na dia mandray confirmanda hatramina 100 isa-taona aza ny fiangonana, tsy miova loatra ny mpandray fanasan'ny tompo, tsy miova io. Fa eo manty, fa nahoana no tsy miova ny mpandray fanasan'ny tompo nefa mandray olona maro isa-taona.
satria sy mahasaka amin'ny olona ny tena dikany sabata sy voataiza am'izany hevitry ny fisabata izany dia ny fanomezana aina sy fialany sasatra ary fitsaharana ny tanoratsika zara famiana saza dia atokana ho mpandray zava-misy dia nahoana rehefa afaka 2 volana dia manao tokantragno maso anao tokantragno maso agny hita ao am-piangonana dia efa misy ny hira manao hoe ory raiko zay malala tonga aho zanakao zay nania fa adala hanao ampisolusiona satria efa mitrobo zaza raika zay vita koa aiza ho aiza ny lanja n'ilay fisaharana fiainana fialany sasatra tian'i Jesosy hampisaharana asika ao amin'ny sabata raha izany ny fiainan'ny fiangonana azy mampieritreritra ary na ny mpandray aza dia misy ny sy te-handray mandray fa sy te-handray dia miainina aiza ny lanja ny fanasan'ny tompo fa ny fanasan'ny tompo dia zao ny voalaza amin'ny fotom-pianarana kely ny fanasan'ny tompo dia tena mandrany Kristy Jesosy tompontsika tokoa miombona mofo sy divay ary omena ho ny kristianina mba ho hohanina sy ho sotroina azo lazaina tsotra fa fampitoerana an' Jesosy ho hita maso ao anatsika azo hohanina sy sotroina ny fanasan'ny tompo eo amin'ny fampianaratsika fiangonana loterana malagasy ka dia azo lazaina fa olona sy mila n'izany ny olona sy mangetaheta siliana amin'ity fandraisana fanasan'ny tompo tika mametra azo amin'ny toerana ilany asiany no anatonana azy ilana fandiniana zany eo amintsika tahaka an'izay koa sia zay mbola sy mandray ny fanasan'ny tompo asa mety ho tokantrano maso angamba na mety ho zavatra maro samihafa dia sy mba mieritreritra ve ianao ny amin'ny hoe ny eto an-tany teny hoe mandalo ao amin'ny salama fa 7:50 dia lazaina fa raha maharitra dia 70 raha ela indrindra dia 20 taona fa ho aizanao ankoatran'izany raha ao anatin'io fiainana io no ananana zo amin'ny fanambadiana ho aizanao rehefa tonga ny fotoana ialana eto ny tsy mangetetany amin'ny fanasan'ny tompo fa ao Jesosy dia manaiky tokoa ho ao anatsika hanadio asika hampahery asika hanome asika ny fiainana mandrakizay ary ny somary masikaika amin'ity resaka hoe sy fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo noho ny amin'ny tokantrano ity dia zao misy zavatra manandanja ho tokantrano isoroatany ray aman-dreny mety misy aza misoratra amin'ny chien de table ao an-tranony ity dia tena ty karaha very ty dia mba sy ilazana ny zavatra maro samihafa mety hisoroatany olona kanefa ny vadiny sy hisoroatany toesain'ny fariseo zany ka dia sy eto apetraka eto mametraka ny biby ho ambonin'ny olona mametraka ny zavatra maro samihafa ho ambonin'ny olona ianao raha ny vadinao sy hisoroatanao ary io no fototry ny sy fandraisanao ny fanasan'ny tompo eritrereto zany raha mbola misy tratran'izany eto fa nyloran'i Jesosy fitsaharana aina ho ansika ny fanasan'ny tompo ka tokony ho zava-dehibe ireo zavatra ireo no zany ry havana dia tena fikendren'i Jesosy hampisaharana antsika tokoa ny amin'ny hanomezana ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao ny ambola isian'ireo fanasana masina dia ao amin'ny sakarametana ny batisona amin'ny fanasan'ny tompo izay atolotra ao amin'ny fiangonantsika ka tokony ho eritreretintsika lalina zany tsarovy zay nataon'i Maria nipetraka teo an-tongotry ny tompo izy araka nitatsika amin'ny Luka 10:7-30 ny handray ny fitsaharana tolotry Jesosy ny voalohany zay vao ny manome fitsaharana ho an'i Jesosy amin'ny lafiny ara-nofo dia ny fikarakarana sakafo tahaka an'izany koa zay nataon'i Paoly apôstoly izay manolotra fampianarana lehibe mikasika eny amin'ny filazanany amin'i Jesosy ao amin'ny Filipianina 2 15 ka hatramin'ny 1:10 aoka ho aminareo zao saina izao izay tao amin'i Kristy Jesosy koa izay na dia nanenendrika Andriamanitra aza dia sy nataony ho zavatra hofokirana fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany ny tenany tamin'ankany endriky ny mpanompo sy natongavany homana-tarehy tahaka ny olona ary efa tanteraka zany dia nanetry teny izy ka nanaiky hatramin'ny fahafatesana dia ny fahafatesana tamin'ny hazo fijaliana ny fanetretena ho eo am-potry ny hazo fijalian'i Jesosy ny fakana fianarana amin'izany fanetretena zany ka andraisana ny tenin'Andriamanitra io no fototra ary anomezana antsika ny fitsaharana toetra tena andrasina amintsika zanaky ny fifoazana ho fiainana hatrao am-po ity fanetretena ity ary zany no kendrena indrindra amin'ny tenin'Andriamanitra
sy ny fampiainana azy eo amin'ny fiarahamonitsika isan'andro. Petera milaza azy dia ao amin'ny Petera voalohany toko 5 andiny 4 sy 7 dia hoy izy hoe mahonona tena ao ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra ary apetraha ho aminy fanahianareo rehetra fa izy no miahy anareo. Mampanetry tena sika ny fandraisana marina ny tenin'Andriamanitra ka tonga sika hiaina mandrakariva amin'izany fitsaharana tolony zany. Tsy hafa fa ny fampanjakana ny didim-pitiavana no jerena indrindra amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Araka ny fanevantsika eto moa dia didy vaovao nomeko anareo dia ny mba fankatiavanareo. Ho ahy manokana satria napetraka itoroteny eto isaky ny tonga eto satria zanaky ty tobo ty teto ny rihariatra amin'ny fahakely dia tena marary mihitsy ny foko rehefa mieritreritra ny fisarahana misy eto sotanana. Vakina eto zany satria efa nisy hatramin'ny ela. Samy milaza fa didy vaovao kanefa tsy mifampiarahaba. Aiza ny didy vaovao tena eo ve Jesosy amin'izany? Mampieritreritra. Ka ny ampiaina amin'izany didy vaovao zany indrindra io no antony teny. Ny fanaovana ny sitrapony raha isika any an-danitra sy amin'ny alalan'ny fanetretena haitraitra fa tena fanetretena ateraky ny forasy lahatry ny tenin'Andriamanitra. Io no lazaina indrindra. Tsy fanetretena amboamboarina fa fanetretena zay tonga ho azy vokatry ny tenin'Andriamanitra zay niasaka netraretana. Ary io no mahatonga antsika tokony eritreretra mandrakariva. Ny voalaza ao Mateo toko 7 andiny 1:20 ka hatramin'ny andiny 5:20. Hoy Jesosy nisy zay rehetra manao amiko hoe inona hoe tompoko ny hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa zay manao ninona ny sitrapon'Andriamanitra. Koa zava-dehibe ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra zay Andriamanitra ihany no manatanteraka azy eo amintsika amin'ny alalan'ny fanoloran'ny teniny sy ny sakaramentany. Ka dia ny fiezahnsika andray mandrakariva zany tenin'Andriamanitra zany ny sakaramento zany ka hisaotra azy amin'ny fiainantsika manontolo. Io no mahatanteraka. Izany fahaizantsika manao ny sitrapon'Andriamanitra zany. Ny finoanan'i Jesosy ka handehanana arak'izay atorony amin'ny fo no andro soasika isan'andro amin'ny fitondran-tena mendrika ka mahazanaky ny fanjakan'Andriamanitra atsika araka ny Romanina toko 10 ny andiny 9 ka hatramin'ny andiny 17. Izany koa no hiaro antsika amin'ny fahatafitohina maro samihafa ka iorenantsika mandrakariva amin'ny fanafahana izay nanafahany kristiansika arak'izay voalaza amin'ny Galatiana toko 5 ny andiny 1. Eto amin'ny tobo lehibe sotanana isika. Tsarovy ry havana fa ny zava-dehibe indrindra tamin'ny dada Rainsoalambo dia izao tsy azo ekena ho hay ny lesina hoy dada Rainsoalambo raha sefa tonga fiainany. Ary nataony zava-dehibe tao amin'ny mpianatry ny tompo ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra sy ny fiainana amin'izany. Ohatra raha nampianatra ny Mateo toko 5 andiny 9 izy no hoe sambatra ny madio apo fa izy no ahita an'Andriamanitra dia izao nataony. Ilaina ho hita ty ivelany koa zany fa sy ny fosika ihany no ho diovina fa ilaina ho diovina tao fosy koa ny fitafiatsika ny tranonsika ary ao ihany koa hatokana ny akoho amam-borona mba sy hiaraka amin'izany sika. Zany nataony. Ary zany ny fototry ny fanaovantsika akanjo fosy zanaky ny fifoazana eto atoby ny fanaovana fosy ny trano rehetrarehetra sy ny sisa. Fa zao ny zavatra mampieritreritra tena resy lahatra ao apove ny zanaky ny fifoazana eo am-panatanterahana ireo fampianarana navelany Rainsoalambo reo sa lasa fombafomba ivelany fotsiny sisa hanatanterahana azy. Anay aloha tambola teto dia nokapohina rehefa tsy nanao akanjo fosy dia hitako hoe teritery letra ihany tsy manao didy mananjara fosy sy pataloha fosy mba sy ilazana hoe kapa fosy sy satroka fosy koa alohany andehanana agna-piangonana. Dia asany sasany koa angamba tonga eto isaky ny maka eto amin'ny toby vao manao fitafiana fosy satria ho any amin'ny toby fa mandritra ny herintaona inona no anaovana to mahamenatra. Ao mideritorona ao dia milaza ny hoe aoka ny lehilahy sy hitafy fitafiam-behivavy ary ny vehivavy sy hitafy fitafian-dehilahy fa inona hoe fa avetavetany eo mason'i Jehova izany. Zaho mino engany mba sy ho marina izany. Fa amintsika reto manao akanjo fosy sy manao fitafiana serie be reto
asa aloha le miala teto amin'ny 18 tolakandro sy ny fiainana andavanandro agny na mbola ho fitafiana maotina tahaka an'izany no anaovantsika na eto ihany no anaovana an'izany ka mandra-piaona miery-taona indray fa isika zanaky ny fifoazana toy Dada Soalamba sy azo ekena ny fahamarinany fampianarana sy ny fahatanterahany raha sefa iainany zany asaina miaina sika mididim-pitiavana asaina miaina sika amin'ny fitandremana ny tena sika asaina miaina sika amin'ny sabata ka handray ny fitsarana amin'ny fialan-sasatra handray ny fakana aina amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra maro zay toriana eto ary izara izany koa amin'ny akohonana izay misy antsika tsirairay avy eo alohan'izany rehetra zany ry havana ry zanaky ny fifoazana izay mivory eto amin'ny titobo lehibe ankehitriny ity eto Soatanana sarova fa ny fikendren'i Jesosy amin'ny itondrany anao eto dia ny orenanao tsara amin'ny finoana azy ny anananao fahatokena tokoa ka tolorany ny fitsaharany anao eto ka aoka mba sy hitondra ny fitsaharana ho karazana fanenjenana fanaovana tsinotsinona ilaina n'olotra izany dia Jesosy fa ho fitsaharana iaina sika tokoa ka toloratsika amin'izay rehetrarehetra mifanerasera amintsika fa raha ny fiainanao tamin'ny tonga teto anio no mbola ho fiainanao koa raha tonga eto amin'ny heri-taonany zao dia sasapoana Jesosy manolotra fitsaharana ho anao amin'ny alalan'ny teniny sy ny sakarametany zay sy misahatra ny anolorana azy ao amin'ny fiangonana koa no mba hialansika isanandro amin'ny ota sy ny fahafatesana ary ny famoiza-po ny fahasairanana sy ny ady-saina samihafa izany no atoko ny fisairanany tompo ka nomezana antsika ny teniny sy ny sakarametany isam-potoana mba hananantsika zany fanetretena laliny zany ary araka ny voalaza tao dia zava-dehibe ny fanetretena eto amin'ny dininy fahafito ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo zay fanetretena nateraky ny tenin'Andriamanitra ao am-posika rehefa nampianatra ny fanamiana mahamendrika ny mpampianatra sekoly lahy tany Antananarivo dia misy ny resaka maro samihafa fa ny afarany dia zao ny tena faharesen-dahatra amin'ny fitafiana mahamendrika dia zao lay teny hoe manao ahoana ny fiainoako ny teny inona ny vokatry ny teny ao amin'ny fiainako ahoana no ataoko rehefa mahazo an'izany teny zany io no tena mampiseho ny hoe fanetretena sy ny faharesen-dahatra fa tsy fanerena ty velany tahaka nahazo anay taloha ny hoe tsy maintsy manao an'ireto kanefa ny ao anaty tsy dia izay loatra raiso ary havana ny fitsara omeny Jesosy tompo atsika eto amin'ny fivoriana masina ity amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra maro alahatra toriana ampianarina vakina eto ary ao koa ny sakarameta zay atolotra dia ny fanasan'ny tompo sy ny batisa izany zarao amin'ny ankonina sy ny fiarahamonina misy anao reny mba handraisan'ny fitsaharana nomenanao eto mba ho fitsaharany koa zany fa tsy anao ihany no hitsahatra ary mba hitanao sy izay mihainanao mandrakariva ny voninahitra fa hoy Jesosy amin'ny fotoana zay tsy ampoizina izay anatanterahany teny manao hoe izay toerako no hitoerinareo koa amin'ny fotoana tsy ampoizina iaviany dia hiteny aminao ilay mitahiry sy mizara ny fitsaharana izy anao hoe izay toerako no hitoeranareo koa araka nito amin'izao natoko faefatra ambin'ny folo andiny fahatelo amin'izay mitoetra amin'ny finoana azy mankatoy ny tenin'Andriamanitra izany no mahazo ny fitsaharany koa tano ary ny tenin'Andriamanitra fa sabatra omena ho antsika zany fiadiana lehibe omena ho antsika zany araka nita raha teo ao amin'ny Efesianina aza miala amin'izany tenin'Andriamanitra zany sika mba hambinina amin'izay rehetra lehantsika dia miorena tsara aza miova fa mahatoko Jesosy zay nitondra antsika ho eto amin'ny titobo lehibe ity ka sy amela antsika hiady irery izy fa omba antsika mandrakariva ambara-pahatonga fahatamperan'izao tontolo zao araka ny teniny ary tsy mbola tapaka koa ny fandrotsahany amintsika ny fitsaharany mba hananantsika aim-baovao ao amin'ny tompo ka hananantsika ny fiainana mandrakizay matokia aza miala amin'ny teniny sy izay atorino amin'ny teninao amin'ny fiainanao fa izany teniny zany indrindra ino miteraka finoana ka tanteraka ny fanevany fivoriany ty hoe raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitra Andriamanitra voninahitra ny ao an'Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina zay fa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mbola hivavaka sika misaotra Jesosy eo ny amin'ny teny izay nomenao anay asay ho tena mandiny tena amin'izany zay noho ny fanahinao masina ka mba sy nitoetra mampomba anay izay manakana sy mametranao Jesosy ary manatsikera sy tehizaha toetranao no fiainanay rehefa miala eto fa ho fiainana mampandrosanao Jesosy mandrakariva
ilay loharano ny fiadanana sy fitsaharana ho anay ka izay atoronao ny isoranay izay ampanatanterahanao ny no tanterahanay koa amin'ny alalan'ny fitanian'ny fananao masina satria zanakao zahay ary tsy mitsahatra ianao no mitaona anay amin'ny alalan'izany fanahy masina izany dia ampianaro mandrakarivo zahay Jesosy mba hatoetra amin'ny fitsaharana sy ny haina tolotrao voninahitra ho rerano angatanay izany amen. Raiso ny fitahiana ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana hatramin'ny fanahy masina hatramin'izao koa mandrakizay amen.